famoiza izao mihoatrany amin'ny falebiazana zao lay tsy mendrika anao ny androko sisa izao sy zay arako aminao ty mbola famindramponao fara izao no toy izao ty tsisy avy amiko fa avy aminao zao lay tsirotsirona lay tao andavaky ny liona efa natsanganao ozaraka fasoavanao ty mbola ny famindramponao tokony fanotronanao iza no toanao fa tisy azoarina aminao yaky ny falebiazanao fahavy aminao zao lay tsinotsinona lay tao andavaky ny liona efa natsanganao ozaraka mameno ay fahasalanao mameno ay fitiavanao mameno ay ny famindramponao manaraka ny fanotronanao Alleluia, tsara ny andriamantsika miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary raha ohatra mbola tsy mifankahitsika senao dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na tratra ny taona vaovao 2020 sy 2021 arak'izany hoe taona vaovao zany dia hitondra zava-baovao ho amin'ny fiainantsika ny ity taona ity amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy ary faly mandroso hatrany ao an-tokantranonao amin'izao fotoana izao averintsika amin'Andriamanitra voninahitra raha mbola meny tombontsoa
fahasoavantsika afaka manatona anazy dia tena isaorantsika lehibe Andriamanitra ary mendrika anazy ny fisaorana sy ny voninahitra ny haja ary isaorana hatrany mpanompon'Andriamanitra izay manome fitokisana fanamitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompokontsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao dia isaorana arakasitrana hatrany mankasitraka indrindra tompoka ary mino fa tena hitondra soatsika ny fotoana tahaka izao hitondra fiovana hitondra zavatra tsara ny fiainantsika ny fotoana tahaka izao manasantsika rehetra hipartazy maximum amesantsika voninahitra an'Andriamanitra ary ihany koa hipartazy filazantsara hatrany tsika senao dia anisan'ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra hanaparitaka ny filazantsara ho voninahitra Andriamanitra rery ihany manaova réaction manaova commentaire amesantsika voninahitra ao an'Andriamanitra amen tsara ny Andriamantsika fahasoavan'Andriamanitra mbola matoy izao atsika senao ndo tsika amin'izao fotoana izao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra tsika satria tsara loatra ny asany eo amin'ny fiainantsika senao magaga izy eo masontsika senao tena hoe mendrika izy eo masontsika senao dia andao tsika hisaotra anazy ary angataka fanahy masontsika satria tsika tsy mahavita tena tsika tsy maefa ninina raha tsisy ny fanahy masina miasa ao anatin'izao fotoana izao raha tsisy ny fanahy masina mitarika mameno atsika zava-poana ary tsisy ninina efa atsika na dia kely arany mangatantsika izy tena hiasa ary anatona an'Andriamanitra tsika satria fahasoavany famindrapony mbola afatsika manatona anazy hatrany fonatsika tsisy na dia ray aza hozy izy ny ten'Andriamanitra marina ary amintsika senao hoe tsisy tanteraka na dia ray aza fa mbola tian'Andriamanitra tsika anatona anazy tian'Andriamanitra tsika hifona tian'Andriamanitra tsika handova fiainana mandrakizay dia hifonatsika eto androany raha misy olana na fotoana anao dia mamela anazy eto androany diovy ny fonao satria izay madio apo dia izy nahita an'Andriamanitra anapaka mety endrika blocage sy sakana ihany koa tsika mampatonga atsika hoe tsy mifantoka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mampatonga atsika hoe voasakana ny anjara voatendritsika dia tapahantsika izany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy amen alohan'izany dia andoantsika hijery ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Korintiana voalohany 5:12 9:10 tapany afaka toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy amen natoy izao atsika senao dia fahasoavan'Andriamanitra mendrika loatra izy raha isaorana amen toy izy atsika ny ten'Andriamanitra Efisiana 5:5-12 ka hatramin'ny 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fananara-po amin'ny ratsy fahoaka ho fenoana amin'ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salamy sy ny firana ary ny tonkiram-panahy dia mirasy mikaloha am-ponareo amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika amen asandrato ary ny feo atsika ataovy tena vavaka avy any anaty fotsika mivoaka ho an'ilay Andriamanitra atsika amin'izao fotoana izao eto izy amin'izao fotoana izao raha misy olona telo vory amin'ny anarako izy dia eo ampovoany miaino atsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia asandrato avo ny feo atsika amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotra anao izay midera ny anaranao masina indrindra izay lehibe ianao Andriamanitra ka mendrika ody iraina indrindra tsara ianao Andriamanitra fahasoavanao zany mbola natoy izao anay famindraponao zany mbola matoy izao anay Andriamanitra tsy lany ritra zany isan'andro isan-minitra isan-tsegonda Andriamanitra dia makasitraka anao izay ny antony mbola ivelomanay tahaka izao dia noho ianao Andriamanitra ka isaoranay lehibe izany salama izay eto androany narovanao izay eto androany tahinao izay tsy raraiavy eto androany Andriamanitra ka makasitraka anao izay zavatra rehetra izay nataonao Andriamanitra na izay mbola ho ataonao sy izay ho ataonao dia eto dia manatitra fisaorana fakasitrahana ho anao sahady izay dady satria tsara ianao ary tena mpanao tsara ary tena tsara indrindra ny fiainana tsy raraiavy eto anao ka makasitraka anao izay fotoana tahaka izao Andriamanitra dia isaoranay satria ianao ny antony izany ianao ny manatanteraka an'izany dia isaoranay ary ianao zavatra tsara eto ianao dia zavatra ataonao dia isaoranay sady Andriamanitra ary akasitrahanay izany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy
amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia izay tsy mahefa ninina araka ny tenao teo hoe azo mamidivay fa oka ho fenona amin'ny fanahy izany fanahy masonao zany amin'izao fotoana izao tena angatanay amenao anay tsirairay avy eto androany ka rehefa feno azany fanahy masonao zany izay Andriamanitra dia tena hoe zany nitarika anay zany hanoro lalana anay zany hame fahendrena anay zany hame fiadanana fifaliana anay tsirairay avy eto androany fanahy masina atao raiso ny toeranao ato anaty fonay raiso ny toeranao anaty sainay raiso ny toeranao fanahy masina ny ao anaty izao fotoana izao raiso ny toeranao fanahy masina ny fiainanay tsirairay avy haleluya haleluya manjakay ianao fanahy masina anaty izao fotoana izao ka tena isy fanatrehanao mahery vaika Andriamanitra izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao Andriamanitra tsy mendrika izahay tsisy na dia iray aza ozy izy ny teninao marina fa eto izay dada mbola no fahasoavanao famindraponao afanay manatona anao hatrany hatrany ianao malala nay tsirairay avy ny any anatinay fomba fataonay dia ianao malala an'izany Andriamanitra fona aminao izay mangataka famindrapo mangataka famelana avy aminao izay Andriamanitra ary mamelanay Andriamanitra ary izay dia mamela ny tenanay izay dia mamela ny olona manodidina anay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha ny fomba fijerinay mety manafitohana ny olona na fihetsika mety mandratra ny hafa dia ifonanay izany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sasao izay amin'ilay ranao Jesosy Kristy diovy izay Jesosy afaho izay amin'ilay ranao amarino izay amin'ilay ranao amasino izay amin'ilay ranao Jesosy Kristy satria te hitanao izay dada sy ny voninahitrao ny ao anaty izao fotoana izao sy ny amin'ny androm-piainanay rehetra mankasitraka indrindra ray eo aleloia amin'izao fotoana izao Andriamanitra ninina karazana asa fahavalony ao anaty izao fotoana izao sy amin'ny fiainanay tsirairay avy ho sisiny tenao indro efa nomeko anareo fahefana nitsaka mena rana sy maimboka ninina karazana mena rana maimboka asa fahavalony ao amin'izao fotoana izao ny hery efa nomenao anay Andriamanitra ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa nakamo rehetra dia potehana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tsy ambinina tsy anapahefana fa na tsy mifadoka rehetra dia potehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy ambinina tsy anapahefana ninina karazana fanazy alefa amin'ny fahavalo mampatonga anay tsy teo eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra dia ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy ambinina tsy anapahefana fa na mahery ny ao anatinay fa na n'Andriamanitra fahazavana zany ny ao anatinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misandraty ianao Andriamanitra reo ka voninahitrao zany iseho ny ao anaty izao fotoana izao masina ianao Andriamanitra masina ianao ny tompony rehetra sy izao rehetra izao sy izay ny tany rehetra ao anatiny masina ianao dia ataovy ny asanao tsara Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleluia amen
zavaboary rehetra manaiky anao fa masigny anao. Alleluia, tsara ny andriamantsika arak'izany hira nataontsika teo zany a dia andoantsika hanao vavaka fanandratantsika an'Andriamanitra. Tsika ohatry ny ahoana mivavaka fanandratanao an'Andriamanitra fa saintsaino fahalebiazan'Andriamanitra, saintsaino fomba namorona an'Andriamanitra n'izao tontolo izao, saintsaino fomba namorona an'Andriamanitra antsika senao. Izy le masina indrindra, tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay, izy le mbola ho avy, izy le Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao ary sitrapon'Andriamanitra nahisy nahary an'izao zavatra rehetra izao, hatrany ambany ranomasina ka hatrany an-danitra sy izay rehetra dia
zana n'Andriamanitra daholo zany. Mendrika seno eto manandratra anazy sy ny fahalebiazany. Alohan'izany dia andeontsika maka tenin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Apokalipsy 4:1-9 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary ny zava-mananaina 4 dia samy manana elatra enavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe masina masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ary ny zava-mananaina anome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay dia iankohaka eo alohan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana loholona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia anipony satroboninahiny eo alohan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe ianao ny tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny ady ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary ny sitraponao no nahary sy nahisy ady. Amen. Asandrato ary feo antsika amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra mitombotsoa mbola omenao anay eto androany, afanay manantona anao, afanay miankohaka eto anatrehanao data satria masina loatra ianao mpanjaka ianao ny tompo be voninahitra, ianao ny nahary an'izao rehetra izao, ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo amin'ny ponina sy ny zavatra rehetra Andriamanitra dia ianao ny nahisy ary sitraponao nahary sy nahisy an'izany ka mendrika ianao Andriamanitra ny saotra, mendrika ianao Andriamanitra ny dera, mendrika ianao Andriamanitra omena voninahitra satria tsara sady mpanao ny tsara ianao, lehibe ianao Andriamanitra ny hery voninahitra zao rehetra izao dia anao zany dada ka mendrika ao anao rehery zany. Ianao le Andriamanitra velona mandrakizay, ianao le Andriamanitra tompo zao rehetra izao, ianao le Andriamanitra tompon'ny ponina, tompon'ny tany sy izay rehetra eo aminy zany ianao Andriamanitra manandratra anao izay satria tsara sady mpanao ny tsara ianao ary namorona zava-magaga tsy takatry ny saina ianao le Andriamanitra magaga, ianao le Andriamanitra ray fiadana, ianao le Andriamanitra fifaliana, ianao le Andriamanitra tena hoe tsara indrindra ianao Andriamanitra, makasitraka anao izay Andriamanitra mitombotsoa menao hanay afanay milaza an'izany fa lehibe ianao ary matahotra mahatalanjona zany ianao Andriamanitra, anao ny derany haja voninahitra mandrakizay. Haleluya, amen. Aleluia, tsara ny Andriamantsika amin'izao fotoana izao andeontsika mbola toy vavakatsika mba tena hoe anana fanetretena tsaroa fa mandalo izao tontolo izao, mandalo izao fiainana eto amin'ity tany ity izao ka mila manana fanetretentsika sy ianao. Matetika tsika aloha tsy tena hoe tsika kristianina fa na izao tontolo izao ihany koa ara dia manana an'izany toetra zany hoe mihevitra ny tenany hoe marina noho ny hafa, mihevitra ny tenany hoe mahay noho ny hafa, mihevitra ny tenany hoe mavita noho ny hafa, fa tsarovy fa tsy tokony hitoetra ao anatintsika izany, fa tokony mihevitra ny hafa tsika hoe ny hafa koa dia mavita noho itsika, ny hafa koa dia manana fahamarinana, ny hafa ihany koa dia misy fahatsarana eo anatrehantsika sy ianao, fa tsy hoe tsika foana, tsy hoe tsika foana zao dia andeontsika hivavaka mba tena anana fanetretena ary angataka hery avy amin'Andriamanitra tsika nafaka tsika eto androany, toetra izay mbola mamatotra tsika mitoetra ao anatintsika ka lasa ohatry hoe fahazarantsika izany, tsy mety afaka mihitsy fa androany anafaka tsika eto androany Andriamanitra, tiantsika Andriamanitra ary tiantsika andovan'ilay fiainana mandrakizay dia ilay fiainana tsara maharitra zany. Ka raha ataontsika fotsika rehetra ary tena vonintsika ho afaka, vonintsika netry tena eto androany dia mino aho fa hiasa Andriamanitra ary mino aho fa anovantsika izy. Alohan'izany dia andeontsika maka tenin'Andriamanitra izay hitantsika Efesiana 4:2-20 hatramin'ny 4:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny izay miasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba avoazina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Amen. Zany ten'Andriamanitra avoazintsika androany toetrantsika araka an'Andriamanitra, araka ny namorona an'Andriamanitra antsika sy ianao dia asandrato ary feo antsika amin'izao fotoana izao.
dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay makasitraka anao izay raha mbola omenao tombontsoa afaka manantona anao amin'izao fotoana izao fahasoavanao Andriamanitra mbola fanay manantona anao amin'izao fotoana izao dada amin'izao fotoana izao dia mivavaka izay tsy raraiavy eto androany fantatray dada fa mandalo izao fiainana izao ary vetivety foana dia mety hoe tsy eto amin'ity tany ity tsony tsy fantatray Andriamanitra fomba izay angalanao anay tsy raraiavy eto ka eto izay dada dia mivavaka mba tena nananay fanetretena amin'ny zavatra rehetra tsy hevitra ny tenanay foana izay fa izay mavita tsy hevitra ny tenanay izay fa izay tsara tsy hevitra ny tenanay izay fa izay marina izay mahay fa hevitra ny hafa koa izay Andriamanitra fa ny hafa dia mavita azy ny hafa dia misy fahamarinana ihany koa ny hafa dia tsara ihany koa Andriamanitra ny hafa dia afaka mizara ihany koa Andriamanitra mihevitra ny namanay izay mihevitra ny manodidina anay izay Andriamanitra ary amin'izao fotoana izao izay Andriamanitra dia mivavaka ngataka ny herinao izay Andriamanitra mba hanafaka anay tsy raraiavy eto androany hanafaka ny toetra anay izany hoe manana fitsaratsarana zany tena hiala aminay tsy raraiavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na toetra mbola mamatotra na toetra mbola mitazona anay Andriamanitra mampatonga anay tsy mandroso mampatonga anay tsy mahita voninahitra ao Andriamanitra mampatonga anay ihany koa tompo raha hoavy ianao tsy fantatray ny 2 minitra ny 2 sekondra satria mandalo zao tontolo zao mandalo zao fiainana zao dia eto Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tena hoe ho afaka izany toetra anay izany ho afaka izany toetra anay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toetra vaovao fanahy vaovao zany ao anatinay tsy raraiavy tahaka izay namoronanao anay tsy raraiavy Andriamanitra dia izany toetra ato anatinay hevitra ny fahatsarana rehetra ao aminao izay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia makasitraka Andriamanitra fanetretena efa omenao anay tsy raraiavy makasitraka Andriamanitra amin'ny toetra ratsy toetra tsy mendrika izay efa esoronao aminay tsy raraiavy anao ny tera ny haja voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleluia amen amen na tsara ny Andriamanitsika ndio tsika naraka ny tirity miandrandray ianao amin'izao fotoana izao fa vonameno an'ilay siny vonameno atsika hatrany Andriamanitra tsy haiko ohatry ny ahoana ny etaeta ao anatsika sy ianao alohany andrenesantsika ny ten'Andriamanitra dia ataovy tena hoe feno ositra mihitsy ao anatinao feno an'izany herin'Andriamanitra izany mihitsy ao anatinao amin'izao fotoana izao dia androarintsika naraka izany hira izany tompoko mitady zava-tsotsy nahavoky aho tolay vehivavy nakarano kanefa nomeny Jesosy toky aho azony madio manganoano feno itompo itafutafu itisini zay numenawai famireda tuniafu iza hetani fana tivitsireu zay mbola makamami eu zava-tso menitany kanefa remba tiako loatra isantatry ny fiainanany ankoatra feno itompo itafutafo itisiny zay numenawai famireda tuniafu izan hetani fana rinamako zay mbola mitady fiadananatsy uduri ureraka ianao iady
raha tsy mandray any Jesosy Kristy feno itompo itafotafo ity siny izay nomenao ay fa miredareda tony afo izany etaheta ny fana. Alleluia, tsara ny Andriamantsika tonga fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra eto androany. Mino fa fanameno antsika Andriamanitra, mino fa fanameno an'ilay sinitsika Andriamanitra eto androany ary mbola voniny izy ameno antsika amin'ny alalan'ny teniny eto androany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana toko voalohany andiny fahatelo amby telopolo manao hoe fa izay meno aho kosa hitoetra tsy manana iay eny andro fa izay izy ka tsy atahotra ny ratsy izay miaino aho izy Andriamanitra miaino ny tenin'Andriamanitra zany dia mino fa vonintsika senao eto androany dia alohan'izany andeontsika hivavaka amin'izao fotoana izao asandrato ny feo antsika miandrandray ianao na dia teny ray eto azany androany ananatsika fanantenana ho amin'ny avy dia asandrato ny feo antsika. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay makasitraka anao izay tonga fotoana izay mitenenanao amin'ny fiainanay tsiraray avy eto androany Andriamanitra mitenena Andriamanitra fa voniny izay andray an'izany eto androany ka sio ny fonay Andriamanitra mba tena ho tanolonaka andray an'izany teninao izany ka tonga fiainana ary fiainana be da be ho anay izany teninao izany Andriamanitra tarito aho fanay masina eto androany tsy teny izay tiako na izay avy amina fa izay tianao tenena aminay tsiraray avy Andriamanitra dia izany tenenina eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia miandrandra izay Andriamanitra fa ianao dia hiteny amin'ny fiainana eto androany makasitraka indrindra raha eo anao nitera nihaja voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Taona vaovao zao 2024. Tena androany dia ampatsazavatra ho antsika senao Andriamanitra. Tsarovy fa zao fiainana eto amin'ity tany ity zao dia mandalo ary tena vetivety fandalovana eto amin'ity tany ity. Maro amintsika senao eto mahita hoe misy olona fantatritsika ary tena tsy apozintsika hoe maty, tena tsy apozintsika. Tsika senao hoe dia samy tsisy malala hoe makaiza mifanan'olona anankiray rehefa maty fa androany men'Andriamanitra an'ity afatra ity tsika senao mba tsy ho variana, mba tsy hoe hipetrapetraka fotsiny fa tena hikatsaka an'ilay fanjakan'Andriamanitra. Lohatentsika eto androany dia tsarovy fa hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mandalo zao fiainana zao, mandalo ny eto amin'ity tany ity, fiainana eto amin'ity tany ity izany tian'Andriamanitra tenenina izany. Alohan'izany dia andeontsika hamaky tenin'Andriamanitra avy hatrany izay hitantsika amin'ny Salamo 70:1 ka hatramin'ny 12 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. 70 taona ny andro ny taonanay ary raha tahina mateza aza dia 20 taona nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninainy fa mielona faingana izany ka lasa manidina izay. Izany iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao arak'izay tokony ho fahatahorananao mampianaranay ny anisany andronay azahoanay foendry. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. 70 taona hozy izy na 20 taona raha tahina ka mateza hozy izy ny tenin'Andriamanitra ary mielona zava-poana avokoa izany rehetra izany. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe iza mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao arak'izay tokony fahatahorananao. Zany tenin'Andriamanitra. Mampianaranay anisan'ny andro hozy izy ny tenin'Andriamanitra ny andronay azahoanay foendry. Ina moa ny tian'Andriamanitra ambara amin'izany ry havana. Tian'Andriamanitra tsika senao andiny tena fa tena mandalo eto amin'ity tany ity. Ina ny tian'Andriamanitra tenenana izany mampianaranay anisan'ny andronay azahoanay foendry mila mandiny tena isan'andro tsika senao. Otrany ahoana fomba izany hoe tsika senao kristianina izany fomba fanarahantsika an'Andriamanitra, fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra, fomba fikatsahantsika izany fiainana mandrakizay izany.
tsy anitatra zavatra be da be eto androany fa tenin'Andriamanitra dia mazava be amintsika senao eto androany. 70 taona na 80 taona ratahina ka mateza hozy izy ny tenin'Andriamanitra mandalina eto amin'ity tany ity, manaova ny tsara, manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Toy izantsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Romanina toko 4:10 andiny 2:12 ka hatramin'ny 7:10. Minao fa ny tenin'Andriamanitra izay hovakiny eto androany dia ampatonga saina antsika senao. Na dia tsy hovoaboasako aza zany fa hovakiko dia mampatonga saina antsika senao zany. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe koa samy ampamohan'Andriamanitra ny tenany avy isika rehetra. Zany tenin'Andriamanitra, samy ampamohan'Andriamanitra ny tenantsika avy isika rehetra. Ohatra ny ahoana fitondran-tenantsika, ohatra ny ahoana fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ohatra ny ahoana fiainantsika eto amin'ity tany ity, samy ampamohan'Andriamanitra avy izy ny tenin'Andriamanitra. Toy izantsika ny tenin'Andriamanitra, koa aza mifampitsara intsony isika fa aleo mihevitra izao dia tsy hanisy fandovana na fanafitoana eo alohan'ny rahalahy. Zany tenin'Andriamanitra, aza mifampitsara intsony hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zany ry havana. Mahalala sady matoky an Jesosy tompo aho fa tsy misy zavatra maloto ho azy, fa raha misy manao zavatra maloto dia amin'ny any no maloto izany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinananao dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinananao no animbanao azy, fa efa maty Kristy amonjy antsika senao. Na moa ny tian'Andriamanitra ambara amin'izany ry havana. Matetika tsika kristianina, eny aloha hoe kristianina lazaina eto satria hozy ny tenin'Andriamanitra ny rahalahy. Matetika tsika dia tsy mitovy hevitra, ohatra hoe mety amin'ny rahavaviko ny pataloha fa tsy mety aminahy ny pataloha dia lasa discussion eny. Fa zany tenin'Andriamanitra tsy fitiavana zany, fa aoka samy hozy izy ny tenin'Andriamanitra araka ny fitiavana no andraisantsika ny zavatra rehetra. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa Jesosy Kristy efa maty ho famonjena antsika senao. Tsy maty Jesosy Kristy ny amin'ny discussion na amin'ny fihinanana na ny amin'ny tsy fihinanana. Misy ny hoe mihinan-kisoa, misy ny hoe tsy mihinan-kisoa, misy ny hoe mihinana zavatra vakitongotra sy ny tsy vakitongotra. Tsy izany fa fitiavana. Jesosy Kristy maty hamonjy antsika senao, fa tsy maty amin'izany zavatra izany izy. Mandalo zao tontolo zao, aza lany andro amin'ny fitsarana hozy ny tenin'Andriamanitra, aza lany andro amin'ny zava-poana hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Hozy izy toy izantsika ny tenin'Andriamanitra, aoka tsy mba ho tenenina ny ratsy ny fahasoavana azonareo, aoka ary tsy mba ho tenenina ny ratsy ny fahasoavana azonareo. Aoka hozy izy mba tsy ho tenenina ny ratsy ny fahasoavana efa azontsika senao, aoka tsy ho tenenina ratsy zany. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra toy izantsika, fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa izay manompo an Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koa dia aoka isika hiezaka hitadiny momba fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Tsika kristianina eto ny tenin'Andriamanitra amin'izany. Aoka tsika senao hitady fihavanana sy ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana andovantsika ny fiainana mandrakizay. Mandalo eto amin'ity tany ity, aza lany andro miady hevitra amin'ny tenin'Andriamanitra, aza lany andro mifampitsara fandoantsika izara fitiavana mba ahafahantsika mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Toy izantsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jona voalohany toko 2:7-7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe, ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Vonina ventsika senao eto anao sitrapon'Andriamanitra, maharitra mandrakizay hozy izy izay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa izao tontolo izao dia mandalo hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Minao fa tsika senao maheno tenin'Andriamanitra eto androany dia vonintsika
satria mandalo neto amin'ity tany ity fandalovana neto vetivety foana dia mety hiala eto amin'ity tany ity tsika fa mbola fahasoavan'Andriamanitra sy famindrapony mbola entsika sainao androany amen toy izantsika hatrany ten'Andriamanitra satria tsika dia zanak'Andriamanitra miaina amin'ny ten'Andriamanitra vakitsika ny ten'Andriamanitra hiainantsika ny ten'Andriamanitra akatoavintsika ny ten'Andriamanitra dia andao toy izantsika ary ny ten'Andriamanitra amin'ny salamo salamo 7:1 salamo 7:1 andininy fa 4:40 ka hatramin'ny 7:40 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy salamo 7:1 andininy fa 4:40 ka hatramin'ny 7:40 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsara fa vovoka isika tahaka ny ahitra ny andro ny zanak'olombelona tahaka vonin-javatra any an-tsamy famonina satria tsofony rivotra izy ka lasa ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany fa famindrapon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy ary fahamarinany miatra amin'ny taranaka amen zany ten'Andriamanitra ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tahaka ny ahitra ozy izy ny andro ny zanak'olombelona tahaka vonin-javatra any an-tsany famonina tsofony rivotra ozy izy ny ten'Andriamanitra izy ka lasa ary tsy mahalala azy intsony izay fitoerany zany ten'Andriamanitra mandalo ny eto amin'ity tany ity mandalo fisitsika zanak'olombelona eto amin'ity tany ity aiza ny safiditsika senao androany anao sitrapon'Andriamanitra ve atahotra an'Andriamanitra ve ozy izy ny ten'Andriamanitra fa famindrapon'Andriamanitra dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy atahotra azy ve tsika senao vonina ve tsika senao fa tena andova zany fiainana mandrakizay zany mila misainsaina tsika mila matakatra tsika fa misy fiainana efa noman'Andriamanitra tsika senao any ary fiainana be da be fiainana tsara indrindra ka andao tsika andiny tena andao tsika mila mahafantatra an'izany hoe mandalo eto amin'ity tany ity manaova ny tsara manaova ny soa mihavana amin'ny olona rehetra arak'izay sitrapon'Andriamanitra tiavy ny olona rehetra torio ny ten'Andriamanitra ataova sitrapon'Andriamanitra fa miandry atsika senao toerana tsara indrindra efa noman'Andriamanitra ao atsika senao toy izy atsika hatrany ten'Andriamanitra amin'ny salamo ihany salamo voalohany salamo voalohany salamo voalohany azafady tompoko salamo voalohany eo amin'ny andininy fahenina vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa fantatry Jehovah ny lala marina fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana zany ten'Andriamanitra fantatry Jehovah ozy izy ny lala marina fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana manana safiditsika senao eto androany anao marina vetsika fantatry Jehovah ny lala tsika raha manao azy amin'ny fahamarinana zany tsika manao sitrapon'Andriamanitra fa ny lalany ratsy fanahy kosa ozy izy ny ten'Andriamanitra dia makany amin'ny fahaverezana na lefa n'Andriamanitra ny teniny teto androany sainsaintsika senao andiniantsika tena mbola tsy taritsika amin'izao fahavelomantsika izao mbola manana famindrapo Andriamanitra mbola mamindra fo amintsika izy mbola mametraka an'ilay toerantsika safiditsika Andriamanitra amin'izao mandondona eo ambaravarany fotsika senao Andriamanitra aiza ny tiatsika senao hitoerana safidy zany safidiko safidinao fa ozy izy ny ten'Andriamanitra fantatry Jehovah ny lala marina fa ny lalany ratsy fanahy kosa ozy izy ny ten'Andriamanitra dia makany amin'ny fahaverezana amen mino andro hafa na tonga sainantsika senao zany ten'Andriamanitra zany mandalo ny eto amin'ity tany ity manaova ny sitrapon'Andriamanitra totsika amin'izao fotoana izao hivavaka hisotra azy amin'izany teny zany ary hivavaka tsika zany ten'Andriamanitra zany mba tena hoe hitoetra ao anatiny fotsika senao zany ten'Andriamanitra zany mba tena hoe aniry saintsaintsika andro aman'alina fa zao rehetra izao dia mandalo sy izay sy ny eto amin'ity tany ity fa misy toerana tsara efa noman'Andriamanitra dia mila mandiny tena isan'androtsika ka zany mivavaka ataontsika eto androany hitoerana zany ten'Andriamanitra zany ao anatsika senao ao fandalovana ny eto amin'ity tany ity araka ny teny rehetra izay efa mivakilitsika teo avereny enona dia vakio ny ten'Andriamanitra 70 taona na 80 taona raha tahina ka mateza mampianaranay anisan'ny andro izay iainanay ozy izy ny ten'Andriamanitra fandiniha tena izany ka andao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao asan-drato amin'ny feo antsika senao
ray amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra ary midera mame voninahitra ny anaranao izay alefanao ny teninao teto androany dada dia makasitraka anao zay tena marina ary tena maro zany teninao zany Andriamanitra fa mandalo ny eto amin'ity tany ity maro ireo namanay ireo havanay ireo manodidina anay tsy apozinay kory dia efa tsy hitanay intsony Andriamanitra nefa izay eto androany safidinao mbola nandefasanao ny teninao dada isafidy ny toerana tsara indrindra isafidy ilay fiainana mandraka izay dia makasitraka anao amin'ny teninao Andriamanitra dera laza voninahitra teo anao rery ihany vavaka izay Andriamanitra araka ny teny rehetra izay mivakianay teo tao amin'ny salamy tao amin'ny romanina tao amin'ny jaona voalohany tao amin'ny oabolana mivakianay ny teninao teo androany Andriamanitra vavaka izay ny teninao dia maro milaza an'izany fa mandalo eto amin'ity tany ity ary zava-poana samy ampamoahana daholo izay tsirairay avy eto arak'izay ataonay eto amin'ity tany ity Andriamanitra na sitraponao na sitrapon'izao tontolo izao dia ianao malala anay tsirairay avy Andriamanitra ka zany teninao zany dia ivavahanay Andriamanitra mba tena nihery fanahy masinao ampitoetra an'izany ao anatinay tsirairay avy ka tena hoe anananay fiainana mandrakizay anananay fiainana be da be iray lova aminao zay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia dera laza voninahitra teo anao rery ihany mandrakizay misaotra indrindra ray eo aleloia amen. Kuani safidina
tsara ny andriamantsika amarina fotoantsika dia isotra an'andriamanitra ary vavaka ho an'ity alantsika ity dia asandrato ary feo antsika tompoko raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotra anao izay andriamanitra midera ary manome voninahitra ny anaranao raha mbola omenao an'ity aly ity izay tompo ialany nofinay tsiraray avy eto sasatra petraka ifeno eo am-pelatananao izany andriamanitra ianao iaro ny tsiraray avy ianao ame toromaso nofy ianao ame fiadanana ny tsiraray avy ao anatin'ity ala ity andriamanitra ho an'izay mbola mandeha miasa andriamanitra dia omeo hery izy ireo amin'ny adidy sy ny andraikitra izay mbola hosahany dada ary arovy izy ireo amin'ny zavatra mety raisy ny tanany amin'izay zavatra rehetra ataony any ampiasana andriamanitra avao izy andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery raha ny Jesosy Kristy andrakotra ny isa-tokantrano tsisy maso tsisy tanany ratsy fa nahakasika izany tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny anjelon'i Jehovah mitoby manodidina ka vao manatona amin'ny fahavalo dia ahitan'izany fahazavana izany ka andositra lavitra tsy akasika antsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy torimaso mpifaliana torimaso mpiadana torimaso mahagaga izany nomen'andriamanitra antsika tsiraray avy eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao dada dia misaotra anao izay fanatrehanao mahery vaika teto misaotra fitarihan'ny fanahy masonao misaotra amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teto dada teo ianao andriamanitra nanatrika izao fotoana izao tena makasitraka anao nandefa ny teninao ianao nanitsy anay nampandiny tena anay indray ianao androany andriamanitra dia makasitraka anao izay misaotra satria raha mandinika zao zavatra sy zava-misy iainana izao andriamanitra dia tena marina izany teninao izany fa mandalo ny ato amin'ity tany ity nefa izay androany safidianao dada dia tena makasitraka anao izay amin'ny zava-tsoa rehetra izay nataonao teto na vavaka izany na teny izany andriamanitra dia isaoranay na hira fiankofana hira fiderana izany na fiatsoana ny fanahy masonao teto dada dia makasitraka anao izay ianao nanomboka dia ianao namarina dia amena ianao voninahitra amena ianao ny haja amena ianao ny dera ravoravo aminao izay fanahy masona satria ianao nantotozana izany raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluia amen amen na tsara ny andriamantsika androany dia isy cadeau surprise ho antsika sinao eto androany vakiko ny tenin'andriamanitra farany ho antsika sinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Malakia 7:20 ka hatramin'ny 2:20 vakoto izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako masoandro fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary voaka ianareo ka hifaly evanja toy ny zanak'omby mifaly ary hotsahinareo ny ratsy fanahy fa ho levona eo ambany faladianareo izy amin'ny andro izay hotendreko hoy Jehovah tompony anjarantsika sianao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hiposaka amintsika sianao aneny masoandro ny fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay marary dia andray fanasitranana izay manana olana dia andray vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy entoko fahasoavana sy famindrapo anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lavintsika sianao amen aminao rery ihany entoko fahasoavana sy famindrapo anarakay amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lava ao amen samy hotahin'andriamanitra daholo tsika rehetra tompoka mirary torimaso mamy amin'ny manaraka indray misaotra indrindra tompoka veloma daholo Making me fall,